Niompana tamin'ny fampiresahana ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana na ela antsoantsika hoe dialogue public-privé ny fihaonana teo amin'ny ministra ny Industria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina niaraka tamin'ny fivondronan'ny orinasa afak'haba na ny Gefp mazava ho azy rehefa milesaka dialogue public-privé isika dia maro zany ny teboka izay notsindrina ao anatiny izy ity. Departementa iray izay mitana toerana lehibe eo amin'ny fampiresahana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana na ny dialogue public-privé ny Ministeran'ny Industria sy ny Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Raha nambaran'ny filohan'ny Gefp taorian'ny fihaonan'izy ireo tamin'ny ministra tazafy omaly dia lohahevitra maro no nojiniana hanamafisina ny DPP mba ahitana vokatra tsy ho an'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ihany fa ny fampandrosoana ny Madagasikara manontolo. No antitra antery ministra kosa fa vonina anohana trano sy hanampy ny sehatra tsy miankina ary indrindra fa ny orinasa afak'haba ny fanjakana. Samy laza ny fanjakana fa manohana an'izany zao ny France satria dia miteraka vokatsoa ho an'ny Madagasikara raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny fiakaran'ny recette d'exportation mahakasika ny produits fabriqués dans le cadre ny zone France tsika tato aty tena tangana be mihitsy tato anatiny raha tsy laza afa-tsy ny 10 dernières années tsika récemment dans 3 dernières années fotsiny dia fa presque triplé ou quadruplé les recettes à l'exportation ny mivoaka avy ao amin'ny zone franche inona ny dikan'izay manome mampiditra vola vahiny betsaka ny zone franche eto Madagasikara ka mendrika ho toanina soapiana ary amiraina daholy zay zavatra rehetra asorina zay manakatsakana an'izany famokarana eo amin'ny sehatra ny zone franche zany mba hitohy ny fampidirantsika vola vahiny ao aminy. Zava-dehibe moa ny isian'ny fifampitokisana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana mba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena.